misaotra anao fa tia ianao, misaotra anao fa manaiky mbola hiteny eo amin'ny fiainako ianao, misaotra anao satria ianao mbola manaiky ampafantatra ahy ny mikasika anao, misaotra anao fa mbola manaiky ianao ny hofantarinay ihany koa Jesosy Kristy, misaotra anao satria raha tsy anao dia tsy tahaka an'izao ny momba ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra anao sady koa ny amin'ny teny izay efa nomaninao anitsiana, anamboarana, anasitranana, ananganana, ananarana sy tariana anay Andriamanitra. Dia tehiteny foana izay hoe mitenena Jesosy eo fa mihaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Toy ny fiadanan'ny tompo amin'ny olona akaikinao, raha sitraka ao teny mihitsy hoe fiadanan'i Jesosy ho aminao manokana. Alleluia. Ho tanteraka aminao zany fiadanan'i Jesosy zany amin'ity fotoanan'io ity. Salamo fa 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafito no vakitsika. Salamo fa 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafito. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ny naorin'i Jehova dia ao an-tendrombohitra masina. Ny vavadin'ny Ziona dia tiany Jehova mihoatra noho ny fonenana rehetra izay an'i Jakoba. Zava-malaza no anambarana anao ry tanànan'Andriamanitra. Anonona Andrahaba sy Babilôna ho isan'izay malalay. Indro Filisty sy Tiro mba amin'ny Etiopia, ity no efa teraka teo. Ary Ziona ilazana hoe ireto sy roa samy efa teraka teo. Ary ny avy indrindra no mampitoetra azy. Jehova nisy raha manoratra ny firenena izy, ity no efa teraka teo. Hoy izay mihira sy mandihy, ny loha ranoko rehetra dia ao aminao. Amen. Raha eo, ianao ny loha ranon'ny fiainanay, ianao ny loha ranon'ny zavatra rehetra. Tsy misy anao zahay dia fahaverezana, tsy eo anilanao zay Andriamanitra dia faharerahana. Raha vao tsy mibanjina anao zay dia firaraha-pinoana. Androany Andriamanitra rainay, hifantoka aminao zahay, tsy eto ihany fa ny amin'ny fiainana iray manontolo, hifamatotra aminao zahay, hiankohako eo natrehanao zahay, ampanaiky ny momba anay rehetra eo am-pelantananao zahay, satria raha vao tsy eo aminao zahay dia very zahay. Asaiko tsika rehetra samy mivavaka hamafiso ny fanoloran-tenanao an Jesosy. Sa Jesosy vao tsisy anao anie dia tsisy nininina ahy. Zany Jesosy raha vao tsy anao no miteny amiko dia tsy azo antoka ny lalako. Zany Jesosy raha vao tsy anao no mitarika ahy dia makany amin'ny fahaverezana. Zany Jesosy raha vao tsy mamela anao hitarika anahy dia mety ho diso fanantenana foana. Androany Jesosy dia hamafisiko indray fa mandrakizay dia mbola ianao, ary ianao rery Jesosy eo, tsisy akoatranao Kristy, ary mandrakizay dia ho anao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Alleluia. Taontsika no fofantanantsika eny amin'ny lanitra amin'izao fotoana izao. Taontsika tena hankasitraka an'ilay Andriamanitra mpanjaka antsika sady tsara mandrakizay. Jesosy eo anao ny voninahitra sy fankasitrahana Jesosy mendrika ny fiderana ianao Jesosy, ary tsy anginy zay, tsy angatsitsiky zay Jesosy fa entina indray Jesosy ny afo ny firehetana androany Jesosy amin'ny fankasitrahana anao. Misaorany Jehova ny fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina, misaorany Jehova ny fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetrarehetra Jesosy mendrika ny fisaorany ianao, mendrika ny fankasitrahana ianao eo amin'ny fiainanay Jesosy nina mety zavatra tsy sakatra ny saina, nina mety zavatra ny lalovanay Jesosy dia fantatra fa teo foana ianao miazona anay Jesosy raiso anao ny fankasitrahana raiso anao ny fiderana mandrakizay. Taontsika hiky alleluia mafy ho an'i Jesosy aso te-tanana ho an'i Jesosy raha faly ianao. Taontsika hisaotra an'i Jesosy. Nataontsika amin'ny fifaliana mihitsy zany io zany, tenantsika misaorany Jehova ny fanahiko. Halleluia. Misaorany Jehova ny fanahiko, zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina, rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ny fanahiko, aza misy adinonao ny fitahiany rehetrarehetra, aza misy adinonao fitahiany rehetra, misaorany Jehova ny fanahiko misaorany Jehova ny fanahiko, zay rehetra atao anatiko, zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehova
rifanaiko e aza misy adin'olo mifitahidy zay mamela zay manasitrana zay manasitrana miaretinao rehetra zay manasitrana zay manasitrana tsy dinana davaka zay manarina famindampo zay manarina famindampo avetsitrana izay mamela ekoretraretra mielokao rehetra zay manasitrana miaretinao rehetra zay manafitra nyainao tsy dinana davaka zay manarina famindampo sy fiatrananao e misaorany Jehova hey rifanahaiko zay rehetra toana zay rehetra toana ko misaorany anarany maasina misaorany Jehova rifanahaiko aza misy adinonao aza misy adinonao ny fitahidy rehetra izay mamela mielokao rehetra zay manasitrana miaretinao rehetra zay manafitra nyainao tsy dinana davaka zay manarina famindampo hey sy fiatrananao izay mamela mielokao rehetra zay manasitrana miaretinao rehetra zay manafitra nyainao tsy dinana davaka zay manarina famindampo sy fiatrananao yanao Jehova raye yanao Jehova raye vem mandakiza yanao Jehova raye yanao Jehova raye vem mandakiza amen amen hallelujah zay manafitra nyainao tsy hidinana davaka zay manarina famindampo sy fiantrananao tsika rehetra natoerana ilazy fizay mielokao e zay manasitrana halleluja zay manafitra nyainao zay manarina famindampo sy fiantranana sotra Jesosy no tokoa manarina famindampo sy fiantrananay Jesosy isan'andro san'andro ary zany famindramponao zany dia tsy lanydritra zany eo amin'ny fiainanay Jesosy amenao foana zany isan'andro san'andro ary aviaozanao isan'andro eo amin'ny fiainanay zany tsy ny amin'ny famindreanay raisanao ny fankasitrahana mandrakizay fa raha mbola velonay zay Jesosy dia nivavanay tsy hitanisa olana fa hankasitraka anao mandrakariva Jesosy satria maninona satria fantatray fahampelantananao ny fiainanay Jesosy ianao miazona an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny herin'ny teninao Jesosy fiainanay dia ampelantananao tsy ampelantanan'izay mety zavatra mitranga Jesosy fa ampelantananao Jesosy indro izay manavao ny fanorantenanay indray Jesosy
manolotra momba any manontolo anao Jesosy ny fonay ny sainay ny vatanay ny fananay Jesosy dia ampelantananao zany Jesosy ianao ny fiainanay Jesosy mandraka zany sondra Jesosy Tompo ianao no fiainako very ao rahalavitrana fianà no antony avelomako tsisy ao raha tsisy anao Tompo ianao no fiainako very ao rahalavitrana fianà no antony avelomako tsisy ao raha tsisy anao ampelantananao ny aiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrako Jesosy io ny fiainako feo ampelantananao ny aiko ampelantananao zay momba rehetra fantatraoa Jesosy io ny fiainako lazao Tompo ianao ny fiainako Tompo ianao no fiainako very ao rahalavitrana fianao no antony avelomako tsisy ao raha tsisy anao Tompo ianao ny fiainako Tompo ianao no fiainako very ao rahalavitrana fianao no antony avelomako tsisy ao raha ampelantananao Jesosy ampelantananao ny aiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrako Jesosy io ny fiainako ampelantananao Jesosy io ampelantananao ny aiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrako Jesosy io ny fiainako ampelantananao Jesosy io alleluia ampelantananao ny aiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrako Jesosy io ny fiainako ampelantananao Jesosy io ampelantananao ny aiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrako Jesosy io ny fiainako fantatrao Jesosy io fantatrao Jesosy io ny fiainako Ele fantatrao Jesosy io ny fiainako ampelantananao ny aiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrao ampelantananao Jesosy ametrany ny fanahina rehetrarehetra Jesosy fivavahana mba mifonana Jesosy nataonay mameno ny fisainanay Jesosy ny vavana reso makasika any amanontolo zay mety atamavesatra Jesosy inona Jesosy ny fiainanay fahasalamanay apetraka ampelantananao ny fiainam-pananay Jesosy eo tombotsôtra olona Jesosy Tompo ianao no fiainako very ao rahalavitrana alleluia sotra Jesosy
mahay faninina tokoa zay Jesosy raha tafisaraka aminao Jesosy. Fany masina mangitahitanao zay amin'izao fotoana izao fany masina. Ok, naonao amenina aty anatinay aty momba ny manontolo ianao mitendry fa tsisy fetra ny fanomezana ny fanahy ary zay mangitahita Jesosy dia homena ho fenona Jesosy mangataka aminao zay fany masina. Aoka ny fihevitra avy aminao ny asa mandritra n'izao fotoana izao, fihevitry ny fanahy dia fiainana Jesosy. Tena mankasitraka anao zay Jesosy. Androan'izay dia safidy mandrakarivo zay nibanjina anao, ianao ilay tompo sy mpanefa ny finoanay Jesosy. Manompo ny masonay ny antendrombohitra zahay, avy aiza ny famonjenanay, famonjenanay dia avy amin'ny Jehova tompony maro. Halleluja. Hijeranao mandrakarivo zay Jesosy, hibanjina anao mandrakarivo zahay. Halleluja. Mijery anao aho, tsy atahotra eo, mifahitana ahita toy ny fijerina. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy ahy, mifahendrena anao zay tokony atao. Asandrato ny feonao. Manjaky anao Jesosy. Miankohaka izay manaja ny fiandriananao Jesosy. Manao rehetra ny voninahitra mandrakizay. Manao rehetra ny fidirana mandrakizay. Rehetra Jesosy dia feno fiankofana aminao zay Jesosy. Araka ny tenen'ny boky ny mpanao salama eo ambavany amandrakariva ny fiderananao Jesosy. Hideran'i Jehova lalandavana izahay Jesosy.
tsy aly eo ambavana ny fiderananao. Sotratrany Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Tsy nijerenao zay noho ny amin'ny famindreanay, fa noho ny amin'ny fitiavanao. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nafony zanany latokana mba tsy hisy overy zay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Sotra Jesosy ny amin'izany famonjeny zany. Tena fitiavana mandrakizay tokoa ny fitiavanao anay. Zany namparetany famindraponao aminay tsiraray avy Jesosy. Androany koa zay dia amaly fity Jesosy, hiteny koa zay fa tianay koa ianao Jesosy. Maminay koa ianao Jesosy. Ianao le tokana mijery anay isan'andro Jesosy. Tianay ianao. Tiako ianao mihoatra zavadretra, tiako ianao mihoatra ny riny fo, tiako ianao mihoatra ny tenako, tiako ianao, tiako ianao, tiako ianao, tiako ianao. Zao mitsy mihoatra ny zavatra rehetrarehetra. Mihoatra ny zavadretra, tiako ianao mihoatra ny riny fo, mihoatra ny riny fo, tiako ianao mihoatra ny tenako, tiako ianao, tiako ianao, tiako ianao. Teraiky ianao. Fananana amin'ny fokoretsy. Amin'ny fanahiko amin'ny fanahiko teraka eo amin'ny fiainana. Amin'ny fiainako teraka teraka teraka. Tanantsika eny amin'ny lanitsika, asangatra ny tanatsika. Asajaju ifusi fanaiku, asajaju ifenaku anao, asajaju, asajaju, asajaju. That's all. Hallelujah, hallelujah. Sitrakanao zay Jesosy, amin'izany fitiavanao zany, tena marinao zay Jesosy, tianao zay, anakandria masinao zay Jesosy, tsy fonao zay Jesosy, mankasitrakanao zay, ny amin'ny fitiavanao amin'ny fiainanay, raiso ny voninahitra, raiso ny fankazarajana Jesosy, amin'ny fiainanay, fa mendrika ianao mandrakizay. Latsika teny, tiako ianao Jesosy, halleluja. Tiako ianao mihoatra ny zavadretra, tiako ianao mihoatra ny riny fo, tiako ianao mihoatra ny tenako, tiako ianao, tiako ianao, tiako ianao.
asandrato itanako anao asandrato ny fosy fanaiko asandrato ny fiainako anao asandrato 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 halleluja halleluja indronirako anao halleluja mandrakizay anao halleluja zao manontolo anao halleluja 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 manasanao azy toerana tompoko azafady alleloia tia fa mafy ho an Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy zany ny joroko fahaolombelona eto ny amin'ny fampahitana fitiana ataon'i Jesosy tamin'iza classe de première tany amin'ny lycée zany dia telo vavy izay mpinamana moa zany dia izay telo vavy ireo mamako moa zany somary sahirana dia misy fotoana indraindray mandeha mianatra tsisy frais fa mandeha tongotra rehefa mody dia indraindray tsy misakafo atoandro rehefa any ampianarana soatra izany dia nisy fotoana tantara tamin'ilay namako aho zany hoe zaho tsy misakafo indraindray tsisy frais soatra izany dia ilay namako ireo mitantara amin'ny ankizy hafa indray dia ilay ankizy tsy fantatro tsy mpiresaka amiko izany ilay ankizy tantarain'zareo any fa nisy fotoana nijanona natao ampianarana izany dia natory dia nanontaniany moa izany zaho hoe ilay ankizy nitantaran'ilay namako izany nanontany anahy hoe fa ngandry ozy izy tsy misakafo dia zaho tsy misakafo atoandro fa mijanona atao ampianarana fotsiny dia ndao ara ozy izy fa miara-misakafo aminay dia ndao ara ho afa tsy maninona dia nisy fotoana moa zany izy tany an-trano tamin'ny confinement moa zany ilay izy dia nisy fandaminana tany an-trano hoe tsy mitondra sakafo any ampianarana intsony izy zany rehefa amin'ny atoandro fa tsy maintsy mody dia izy zany no tantara tamin'ny ray aman-dreny tany hoe dia ahoana zany ilay namako tsy misakafo soatra izany fa izy any ampianarana dia niresaka moa zany zareo tany dia hoe hoety mody aty izy miaraka aminao zany dia aty an-trano nareo misakafo dia lasa tany foana moa zany sakafo isaky ny atoandro dia indraindray rehefa tsy mianatra rehefa tsy sabotsy zany dia makany an-tranon'zareo dia nisy fotoana natery ilay dadan'ody no ariva zany dia ozy izy hoe ozy mantsy ilay dadany hoe sady nanany ihany moa zany zaho hoe tsy maninona aveo raha mijanona aty aminareo dia ozy izy ilay dadany hoe sady matitra be zany ilay dadany teo hoe ndana ozy izy teneno ny ray aman-dreninao hiresaka aminay dia za zany gaga be hoe fa ahoana zany Jesosy dia noentiko moa zany mamanay niresaka tamin'zareo dia raikitra niresaka dia hoe tsy maninona fa mijanona aty aminay ianao manomboka izao dia mipetraka tany amin'zareo nanomboka teo zany dia za moa zany tamin'ny première io saika hoe hitifitra nalabaka dia nitifitra moa zany natao ilay izy dia izay sy ilay namako io nitondra anahy io zany niara-nitifitra fa izy afaka dia za tsy afaka dia nanomboka teo zany dia niresaka ilay ray aman-dreniny dia izy ilay ray aman-dreniny hoe manomboka izao ianao izy dia adidinay zany dia tonana nanomboka za terminal première année deuxième année troisième année nahazo licence tamin'ny 2024 teo novembre tena hoe tsy nandona na ariary fa voninahitra ho an'i Jesosy
dia lesona tiana tsoa anatin'ilay izy izany dia hoe ianao indraindray mafoy an' Jesosy a tsy mahatsiaro anazy kory indraindray fa tena hoe izy eo foana ho anao a mihay anao foana izy dia voninahitra ao an' Jesosy. Ndao tsika hitsangana dia ndao tsika hisaotra an' Jesosy. Tsy hoe raha nataony tamin'ny hafa izany a dia afaka ataony aminao fa tena afaka ataony aminao izany. Amen. Lesona tsoahana ozy izy ilay tovavy a tsy any amin'ilay fikatsahana fampahitana fity fa indraindray tsika manadino an' Jesosy fa Jesosy jamais avereny hoe jamais tsy manadino anao izany. Misaina anao Jesosy, ao am-pony Jesosy ianao. Ndao tsika hisaotra an' Jesosy fa tia antsika loatra izy. Asehony amin'ny alalan'ny fampahitana fity fa misaina anao izy. Mety misy fotoana ianao nandao azy fa tiany ianao dia mieritreritra anao izy. Asan-drato ny tananao dia hisaotra Jesosy a ny amin'ny fitiavany sy ny fampahitana fity nataony. Misaotra Jesosy a, misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa mihevitra anay ianao. Indraindray izay mahafoy anao, indraindray izay ohatra ny manakalo anao amin'ny zavatra hafa izany fa ao anatin'ny reny nefa dia mieritreritra anay ianao, misaina anay ianao, tia anay ianao. Misaotra Jesosy a, mankasitraka noho ny amin'ny fitiavanao izay fitiavana mandrakizay. Misaotra Jesosy a, mamerina ny voninahitra any aminao izay ny amin'ny fampahitana fity, ny amin'ny nahazahoan'ilay ranabavy teo lisansy. Misaotra Jesosy ny amin'ny olona izay nampiasanao ny karakarazana nanomboka classe de première hatramin'ny nahazahoany lisansy dia mamerina ny voninahitra any aminao izay a. Tehirizo izay Jesosy a, tsy hanakalo anao amin'ny zavatra hafa intsony a amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Andao tsika hiteka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia misy mpanompon'Andriamanitra zanakitsika ihany. Namantsika moa zafa tsy hoe zanakitsika mpiray-tam-po amintsika avy any France. Andao raisitsika mitehaka pasteur Landy. Tiafa mafy aho ho an' Jesosy. Alléluia. Falibe tafiaraka miaraka amintsika rehetrarehetra eto. Tsara loatra Jesosy. Amen. Zavatra tsy nampoziko mihitsy ilay izy satria tampotampoka be. Fa te hiteny fotsiny aho hoe tena tsara loatra Jesosy. Tsara loatra ny fitondrany. Tsara loatra ny programany. Tsara loatra ny fandaharany. Amen. Tena tsara loatra izy. Dia ny zavatra tena mameno ato anatiko, zavatra tena tsapako hitako hoe tsisy mérite, tsisy famendrehana, fa tout n'est que grâce. Fa soavana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy hoe satria izaho nanao zavatra mihoatra, tsy hoe satria izaho nanome mihoatra ny zavatra tena hitako sy tsapako, fa tena hoe fa soavan'Andriamanitra tsotra fotsiny izao. Amen. Dia misy ten'Andriamanitra tena hoe marina mihitsy ilay teny misy any psaume 32:10 any hoe amin'ny teny français ny tadiavako an'ilay izy hoe tous ceux qui se confient en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Zay matoky an' Jehova hozy izy dia didin'ny famindrapo fotsiny. Amen. Dia tena tsapako be ilay izy hoe tsy no mety hoe azakazaka be nataoko na hoe zavatra nataoko mihoatra teo amin'ny fiainako zao fitatana, zao fitondrana zao, satria ny diako nakaty mbola témoignage hafa koa raha tonga aty hoe hikarakara ny dadanay izay narary dia zavatra hafa nampisehoan'Andriamanitra na ohatry ny hoe fahatsarana makany amin'ny fahatsarana, voninahitra makany amin'ny voninahitra ny zavatra ampisehoany anahy, zavatra tsy ndrasako mihitsy raha ohatry ny hoe olona mararo no vataniko aty dia olona efa sava be tsy napoziko ny etany ny vataniko aty dia misy ten'Andriamanitra koa any amin'ny psaume 25 any hoe vakikely vetivety psaume 25:10 ozy izy ilay teny hoe ny lalan'i Jehova rehetra ozy izy dia famindrapo sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelona. Amen. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. Dia tena zany zavatra iainantsika isan'andro. Rehefa tena mijery an' Jesosy tsika dia tena hoe manaraka antsika foana izany bonté sy fidélité an'Andriamanitra zany. Amen. Dia tena faly be tafaraka amintsika eto androany
Misy teny koa ao amin'ny psaume 108 manararoatra n'izao fotoana izao ao psaume 108 dia miteny ohatr'izao hoe psaume 108 verset 4 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, vory vahoaka no hiderako anao, ary eo anivim-pirenena no ankalazako anao amin'ny salamo, satria lehibe mihoatra noho ny lanitra ny fitiavanao, ary avy tafapaka amin'irahona ny toetranao mahatoky. Amen. Dia tia hanararaotra n'izao fotoana izao eto masitsika rehetrarehetra sy eo mason'Andriamanitra, ozy izy hoe vory vahoaka no hiderako anao. Halleloja. Vory vahoaka no hiterako sy hisaorako anao Andriamanitra, satria lehibe tafapaka amin'ny lanitra ozy izy ny fitiavanao, mihoatra noho ny lanitra ny fitiavanao, ary avy tafapaka amin'irahona ny toetranao mahatoky, ny fatokinao. Amen. Halleloja. Misaotra ray eo dia hisaotra anao amin'izao fotoana izao, hanararoatra n'izao fotoana izao hanandratra fisaorana mankany aminao, satria tsy misy afa-tsy fahasoavana tokoa ny zavatra rehetrarehetra Jesosy eo. Ny fitiavanao no manosika anay. Raha manao mihoatra izay dia ny fitiavanao no manosika anay, fa tsy hoe manao mihoatra ilay satria miandrandra zavatra aminao. Misaotra anao izay Jesosy eo, fa manaraka anay araka ny teny Davida, ilay teny famarinana hoe fa le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alléluia. Misaotra Jesosy fa marina eo aminay isanandro ny teninao. Makasitraka anao any amin'ny fitondranao tsara loatra. Ozy izy ianao efa mifihevitra tsy fihevitrareo, ary ny lalako tsy mba lalanareo. Tiako loatra Jesosy ny fihevitrao, tiako loatra Jesosy ny lalanao, tiako foana ny fitondranao. Halleluja. Tiako foana ny fandaharanao, tiako ny plananao, tiako ny programmanao. Na inona zavatra hitan'ny masoko, na inona zavatra renesy sofiko, tiako foana ny fitondranao. Halleluja. Misaotra Jesosy eo. Raha izy foana Jesosy mivoninahitra, raha izy fanao rery foana Jesosy mivoninahitra, fa ianao rery ihany no mendrika azo an'izany. Halleluja. Amen. Halleluja. Antsika tia tanana mafy eo an'ny tompo ny amin'ny pasteur Lance. Rehefa makany Frantsa izay manao ny asan'Andriamanitra dia anisan'ny olona mafana fo amin'izany atao hoe fandraisana mpanompon'Andriamanitra izany ny vadiny pasteur Ritz, izy mianakavy kely, dia ny anarany antsoiko hoe pasteur Fidelis, izany hoe fidèle. Andao hoe tia tanana mafy eo an'ny tompony amin'ny fisindreo ankonantsika mpiray-tam-po amintsika maneran-tany ao fofany amin'ny lanitra ny taninao, dia andao tsika hiteny amin'Andriamanitra hoe tianao loatra dia tsy mba nafoinao fa nomenao amandrakariva amin'ny famindram-ponao ka mbola nomenao tombonandro androany afaka nome voninahitra anao. Indreny akanto ny fitiavanao sy ny fitondranao ka nientsonao hoe zanakao. Amin'ity takarivo ity Jesosy apetrako ampelantananao indray izao fotoana izao, izay fotoana hitenenanao mangataka ny firotsan'ny fanano masina meno ny ato fanahiko sy ny foko, mba tonga tsy hiteny zavatra hafa koatra izay tianao ambara sy apetraka ho eto ambavako. Ny teninao misy fiainana, ny avy aminao misy fananganana, famonjena, fanasitranana, mandona fo Andriamanitra ny avy aminao, anakekezanay anao bebe kokoa sy antaona ny fanahinay anao ny sitraponao mandrakizay. Mitenena fa miainanao izay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Fatinao loatra hoe fambati hoay ianao, fatinao loatra misaretsiza tena fitiavana, fatinao loatra
Ataontsika dia tanana mafy eo ampanjaka ny mpanjaka sy tombotombo. Maniry ianao azo toerana. Miarabantsika indray amin'ity Zoma arivo ity izay ao anatin'ny fankalazana natao amin'ny efitra ambonindriana ny mpianatra. Ao anatin'ny 10 andro mpandanitena vavaka izay inoko fa samy nanangana efitra ambonindriana daholo ny rehetra ionany amin'Andriamanitra. Ataovy amen. Androany dia hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny hoe ny tombotsoa manokana avy amin'Andriamanitra amin'ny fananana fiombonana amin'Andriamanitra ao anaty vavaka. Tombotsoa manokana raisitsika avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananantsika fiombonam-bavaka amin'Andriamanitra. Ny antoka homeny communion dia fiadanana. Fiadanana miatrikady fa efa niaino anao Andriamanitra fa tsy hoe fampitady amin'ny feon'Andriamanitra sy ny fanatrehany ao anaty ady akory ianao. Jesosy tena nanome antsika antoka fa niaino azy mandrakariva ny rainy. Tsy niteny mihitsy izy hoe vao hiaino azy hiatrika fasan'ny Lazarosy ohatra, sy hamoaka ny Lazarosy eo am-pasana. Jona 2:7-10 dia nesory ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe ray misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. 2:7 raha izaho dia fantatry fa miaino amandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina ny lazako izany mba hinony fa ianao ny naniraka. Hoy Jesosy hoe ny antony ny antsoko hoe nivoary Lazarosy dia satria tiako azo ny reto olony reto izay miaino manodidina fa ianao ny naniraka. Ho fampaherezana ny hafa ny mahatonga ny vavako misokatra miantso mafy sy mivavaka reny izy ireo. Hoy izy Jesosy hoe ny marina, za tsy mila miantso mafy akory satria ianao efa namaly ahy mialohan'ny fotoana isokafa mivavako, efa niaino ahy ianao. Raha dika amin'ny teny frantsay dia hoe exhortations, izany hoe Andriamanitra mamaly, tsy hoe miaino fotsiny fa mamaly. Tena manaitra mihitsy ilay fahatokiana nomeny Jesosy teto hoe raha ny amiko dia fantatro fa efa niaino sy namaly ahy ianao. Ary izy tsy niteny hoe amin'ny fotoana ivavahako fa en permanence, na hoe mandrakariva. Nenantsika manantona an'Andriamanitra ohatry ny olona mbola tsy nenon'Andriamanitra izany na ny valiany. Tanarao ny mahasamy hafa ny olona tsara communion na tsara fiombonana amin'Andriamanitra mivavaka aminy manantona azy, sy ny olona tsy manana communion tsara amin'Andriamanitra nefa miezaka ny manantona azy, dia renao ao anaty toepo alohan'ny andoleanao amin'Andriamanitra, ny fahatsapana ao anatinao lanja ny fisian'Andriamanitra izay hivavahanao ho mihoatra sy ambony lavitra noho izay zavatra hoentinao amam-bavaka eo anatrehany. Ataony itsika hiresaka kely. Misy fotoana ianao manontany tena hoe ao anaty vavaka, hiaino ary ve Andriamanitra androany sa tsia? Misy fotoana ianao alohany andeha hivavaka, engane mba hiaino ahy ianao Andriamanitra. Fa eto Jesosy milaza fa ny ray dia miaino azy, tsy hoe amin'ny fotoana hivavahany ihany fa mandrakariva. Inona ozy izy? Mandrakariva. Ahoana ary ny ahatonga anao afaka miteny tahaka an'i Jesosy hoe manana fahatsapana ao anatinao fandresen-dahatra fa miaino mandrakarivanao Andriamanitra? Tena ampinefitra ambonindrianao ao anaty vavaka andro any hariva amin'ny alalan'ity fanambaran'ity, ary inoko fa tsy hoe olona mivavaka amin'Andriamanitra fotsiny ianao, fa olona tsara fiombonana eo am-pivavahana amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia tiako apetraka izao fanontaniana izao hoe inona ny tanjo mivavaka raha tsy hoe inona ny mpivavaka. Mila fantatrao aloha izay, raha hivavaka aminy dia efa niaino ahy izy. Ataovy amen. Voalohany dikany hoe efa niaino ahy ianao,
tsy afaky ny teny Jesosy hoe ny aino azy Andriamanitra raha tsy miresaka amin'Andriamanitra izy. Tsisy afaka iaino anao raha tsy miteny ianao na miresaka. Ny vavaka zany dia valy nomeny lanitra ny etaeta izay asandratry ny tany. Ny valy nomeny lanitra tsy hoe hetsika, tsy action le izy, fa réaction le izy. Ianao zany a miantso dia Andriamanitra mamaly. Ny hetsika ataonao eto an-tany manandratra ny etaetaponao dia vavaka ny anaran'izay. Fa ny valy na réaction omen'Andriamanitra maliny anao dia tadidio misy fandraisany amin'izay nasandratrao sy etaetaponao ny fomba amaliny anao. Zay no mahatonga an'Andriamanitra ny teny ao amin'ny Jeremia 7:7 hoe antsoia dia hovaliko ianao. Azadiny fa misy fotoana Andriamanitra miasa sy manelanelana anao toy ny hoe miaro sy mampahita fitianao zany, na dia mbola tsy tena hoe feno vavaka azy ianao. Dia misy fotoana Andriamanitra indraindray mamaly anao fomba tsy takatry ny saina, amin'ny fiarovana, amin'ny fiantohana. Misy zavatra indraindray tsy ampozinao mihitsy ny ataon'Andriamanitra fa tsy voatery hoe mivavaka ianao dia fa manomboka miasa sady Andriamanitra amin'ny famindrapo. Fa eto tsika tsy resaka amin'izay zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny fotoana tsy voatery hoe mivavaka ianao fa namindra fota aminao izy. Fa eto tsika resaka ny amin'ny hoe miaino sy mamaly ianao Andriamanitra. Ianao miantso azy dia izy mamaly miantsonao. Zay le hoe mamaly sy miaino anao Andriamanitra. Ary fantary fa tsy misy ohatra amin'ny zavatra anankiray eto ambonin'ity tany ity, zavatra azony lanitra ampidininy eto ambonin'ny tany akoatr'izay omeny tany. Inona ny zavatra niseho? Io rahona be io zao a dia avy amin'ny entona. Misy le bouffée na chaleur na hafanana iny dia iny mitaratra ny tany sy ny masoandro mitaratra ny tany dia lasa misy entona avy amin'ny tany miakatra dia tonga rahona. Dia rehefa mitambatambatra ny rahona ka mavesatra dia lasa orana. Zany hoe tsy afaka maly anome orana Andriamanitra raha tsy misy entona sandratry ny tany. Dia ohatr'izay koa tsy afaka maly vavaka anao Andriamanitra raha tsy misy fanapahan-kevitry ny vavaka amin'Andriamanitra ao anatinao. Tovy amen. Faharoa, Andriamanitra dia miaino sy mamaly vavaka satria teny izay izy. Izy efa vonona mialohan'ny iaino anao matoa Jesosy ny teny hoe efa niaino ahy ianao. Fa ny problemantsika le mifampitady amin'Andriamanitra ao anatina toe-po-piombonana mananatoka. Fa raha voazany misokatra eto vavako dia fantatro fa tsy maintsy hovaliana indray andro any. Vitsy ny olona manam-panahina tsara, manatsara, manam-panahina tsara mialohan'ny fotoana ivavahany hoe Andriamanitra indray dia tsy mahafoy ahy, fa amin'ny fotoana ivavahako amin'Andriamanitra dia Andriamanitra mamaly ahy. Lioka 2:1 ny 7:10. Inona mivaky ny teny ao? Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny mezava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka avà fa ny ray ianareo izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Miteny Jesosy eto hoe tsy miankina amin'ny hoe ratsy ianao fa ahafahanao manome zava-tsoa ny zanakao. Fa teto Andriamanitra tsy niteny hoe zava-tsoa no omeny anao, fa nilaza izy hoe fanahy masina no omeny anao. Tonga dia nipresizen'Andriamanitra, tonga dia nimarian'Andriamanitra hoe tsy zava-tsoa ohatry no omenareo ny zanakareo na dia ratsy azy ianareo no omeko anareo. Fa ny zavatra omeko anareo dia zavatra sarobidy sy mihoatra no izay angatahanareo, tsy latsa-danja ny tenako fa Andriamanitra oatra atao hoe fanahy masina. Ndao ity tanana mafy eo an' Jesosy. Ianao zany rehefa alohan'ny vavaka dia zao attitude zao ananana, zao toe-po zao mialohan'ny andoleanao dia atao velombelona amin'ny fanahinao, fa Andriamanitra efa nanome anao zavatra mihoatra lavitra no izay angatahanao. Zany no tokony ho toe-pon'ny olona mivavaka amin'Andriamanitra, satria eto Andriamanitra tena ny dirigeny, zany hoe noentiny mihitsy ao anaty fanazavana anokafana ny saina izay miaino azy ny zavatra nataony, nareo na dia ratsy azy. Zany hoe ny olona zany na ratsy fanazy dia afaka hanome zava-tsoa.
ny zanany. Teten'Andriamanitra voafetra ny fahafahan'ny olona manome izay atao hoe soa avy aminy. Fa ozy Jesosy ny rainareo izay ny an-danitra dia anome anareo ny fanady ho an'izay mangataka aminy. Ohatry ny teten'Andriamanitra hoe tsy misy zavatra tokony irianao mihoatra noho ny fanany eny ambavanao rehefa feno ny etaetanao an'Andriamanitra. Satria ny fanany dia maneho azy Andriamanitra. Fa manino Jesosy eto no miteny hoe fanahy masina, fa tsy miteny Jesosy eto hoe zava-tsoa. Ny antony te ilaza izy hoe raha misy zavatra ambanin'ny fangatanao ny fanahy masina dia mora loatra ny azahoanao azy. Ianao mangataka vary kanefa Andriamanitra efa nanomeanao tanimbary ohatra. Atsangany tanan'izay mandeha. Ianao maniry fiara nefa Andriamanitra manomeanao usine mpanamboatra fiara. Mafantatrao ve mahasamihafa ny tombam-bidin'ny zavatra angatanao raha oharina amin'ny zavatra efa nomeny ianao? Raha afaka nanome ny ainy Jesosy dia afaka manome ny rehetra ilainao Jesosy. Noho izany ny rehetra ilainao tsy le mahatery ianao, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Raha ny fanany aza nomeny antsika, izay fanasitranana ve? Raha ny fanany aza nomeny antsika, izay tokantrano ve, izay voyage ve, izay taranaka ve, izay ankonana ve? Rehefa ao ny fanahy masina dia omeo lanja ny fisian'ny fanahy masina. Fa arakaraky ny fanomezanao lanja, ny asarbidiny fanomezany no amora ny fisokafany lanitra mpiasa saina azy anome izay ilianao eto amin'ity tany fandalovany ity. Tsy maharetiaka ho an'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny Paoly ny laza amin'ny Romana 9:7 izay tsy niaro ny zanany lahatokana dia Jesosy, fa natolony sy nomeny antsika Jesosy ho fato antsika. Dia ozy izy tsy omeny maimaim-poana miaraka amin'ny Jesosy koa va ny zavatra rehetra. Diky fa nisan'ny point clé ngeza be tokony velona ao anatin'ny olona anankiray alohan'ny andoleny ao anatrean'Andriamanitra sy vavahana ny ananany olona io antoka, ny fanomezana sarobidy efa nafon'Andriamanitra sy narotsak'Andriamanitra ho azy mihoatra lavitra noho izay hoentiny amam-bavaka eo anatrean'Andriamanitra. Teteny aminao kely loatra mitady ampahory anao io raha omenao lanja izay fanomezana goavana efa nomeny melohan'io. Raiso tsara Jesosy, miavana aminy, omeo lanja ny famonjena, tehirizy sy azony ny fiainana mandrakizay. Zany ny fanomezana ambony indrindra avy amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga an Jesosy milaza, mahafantatrareo ve io toe-po fatrapitady famantarana io? Ny olona vesaranota ny fatrapitady famantarana. Ny jentilisa ny fatrapitady famantarana. Fa ny zanak'Andriamanitra mananantoka fa manana mihoatra ao anaty noho izay zavatra angatany eo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja! Mila miova ny fomba fisainantsika mialohan'ny fotoana andoleantsika. Jesosy raha ny fananao aza nomenao aho, inona ny heveriko soa mihoatra noho ianao? Marina fa mety tampidalaka lea miatrika ny fiainako androany. Tsy mampaninona izay hitany masoko fa ny zavatra azoko antoka dia izao omeko lanja ny fiombonako aminao. Andao ane tsika hijery ny fahamarinana izany teny izany rehefa avy eo. Arao tsara aloha ny zavatra rehetra izay hitaren'Andriamanitra ao anatin'ity fampianarana anio ity. Salamo 5:8. Alleluia. Salamo 5:8. Dia jerentsika eo amin'ny 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy.
ary aza manafina nitavanao amin'ny mpanomponao fa azo pahoriana ko fangana amaly ahy ianao. Davida nanao an'io vavak'io. Ina ny dikan'io teny io? Hozy izy Davida hoe raha azo pahoriana dia fangana amaly ahy. Mafantatrao ve? Rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia ao anaty fahoriana Andriamanitra tonga dia aingana be mireagira. Zany no mahatonga antsika tsy hoe mitarazoka ao anaty fahoriana ny zanak'Andriamanitra fa mitsika mandalo fahoriana satria azonareo ve mananantoka ao anaty ady fanomena azy ny fandresena fa tsy miatrika ady mba hitady fandresena. Azonareo fetrakleza ahoana miseho an'izany ao amin'ny famindram-pony Andriamanitra sy ny fitiavany no andrenesany ianao miantso azy rehefa tsara communion amin'Andriamanitra ianao. Ao anaty ady sarotra dia manafaingana ny valy no anao Andriamanitra. Ny Salamo 112 koa dia miteny an'izany ihany i Davida mpanjaka. Davida nilaza fa aza mitaredretra tompo fa tongava maly afaingana. Misy zavatra zany indray teny ilantsika valiny faingana dia aza velo teren'le valiny andohalika sy antso azy. Manana fiadanana sy fiombonana dia mampatsiahiva fotsiny an'Andriamanitra hoe fantatro Andriamanitra fa amin'izao fotoana isehon'ny olana goavana izao efa niaino ahy ianao. Raha toka tsy eo aminao ny fahoriana amin'ny andro fahoriana lalovanao mbola tsy renao tsara hoe tena mandalo an'izany fahateren'izany ianao dia tadidio aza vela ao anaty fotoana mahatery vao iantso an'Andriamanitra fa ataovy tomombana fotsiny ny fiombonanao amin'Andriamanitra mialohan'ny sehoany izay fanoherina rehetra fitsosina misy eto ambony tany. Fa milaza marina aminao raha vao tena impeccable na mety ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fiombonanao aminy dia enoy ty fahamarinany ity tsy renao akory le zavatra mitranga sy ny fidonany satria azonao antoka ny fahafenony ao anatinao miatrika izay fahasarotana rehetra trenao fahamoakanao manotra no ny mpandesy izy. Mizavatra ilan'Andriamanitra miasa faingana. Fa efatra, Andriamanitra koa rehefa maly ianao dia manana ny fotoanany. Ireo zany ireo zavatra tretretreo mila fantatsika tsara daholo. Andriamanitra manana ny calendrier-ny. Misy fotoana vomana izy hamalinanao. Ndao anie ao amin'ny bokin'ny Korintiana 2 jerentsika vetivety. Ingakaingana ihany tsika Korintiana 2:9 ny 9:2 inona ny teny ao fa hoy izy tamin'ny taona fankasitrahana ny enoko anao ary tamin'ny andro famonjena namonjeko anao indro ankehitriny no andro fankasitrahana indro ankehitriny no andro famonjena. Misy fotoana zany mamety amalin'Andriamanitra antsika ary eto ary zany tsika dia metra-panontaniana inona avy ary no valian'Andriamanitra, inona ny zavatra valian'Andriamanitra. Reto misy zavatra efatra valian'Andriamanitra. Eto tsy mbola miresaka momba ny hoe iza ny olona enon'Andriamanitra fa inona ny zavatra valian'Andriamanitra. Zavatra aloha no resako voalohany. Ny zavatra enon'Andriamanitra sy valian'Andriamanitra dia vavaka. Inona hoe vavaka. Tantara faharoa toko fahafito ny 9:12. Tantara faharoa toko fahafito ny 9:12. Ndao jerentsika vetivety izay inona ny tenin'Andriamanitra ao. Ary Jehova niseho tamin'ny Solomona no ny alina ka nao taminy hoe efa reko ny vavakao ary efa nividiko aty fitoeran'ity ho trano fanateram-panatitra. Dika Andriamanitra niteny tamin'ny Solomona fa hamaly vavaka azy. Ny Salamo 5:2 dia niresaka n'izany Davida mpanjaka mahakasika ny Andriamanitra mpahamaly vavaka azy. Salamo 5:2 ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry mpiaino vavako ianao no anton'ny nofo rehetra. Mpahamaly vavaka Andriamanitra. Isika dia tokony ho vatana tranom-bavaka, tena olom-bavaka, fiangonam-bavaka, manana fiainam-bavaka. Dikan'izay vavaka aloha no enon'Andriamanitra. Ny voadiko faharoa. Ny Salamo 125 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 125 io fa Andriamanitra hono dia mpamaly fa ianao Andriamanitra hoe efa nandre ny voadiko efa nomena ho any lovan'izay matahotra ny anaranao. Ny voadiko io dia enon'Andriamanitra. Davida niresaka mikasika momba ny vavaka
voady zay nataony eo anaten'Andriamanitra dia ilay fanekena ny tenen'Andriamanitra taminy hoe raha manao an'ity Andriamanitra dia mba ty zany raha ataonao ty zavatra ty dia zao no ataoko anao. Ny Samuela voalohany toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9:1 sy ny 9:20 misy an'izay madama atao hoe Ana zay. Momba izy tena tsy nananjanaka rela nahazo problème tamin'le penina vady raha rafivaviny zay izy. Elikana moa ny anaran'ny vadiny. Dia i penina niteraka fa Iana tsy nananjanaka. Dia neso hoe so ny penina teny Iana. Fa le problème ny lasa vao may koa nanosika azy bebe kokoa anantona an'Andriamanitra. Dia tonga atao amin'ny tempolo izy ny voady. Raha omeno taranaka dia omeko anao izy. Ka i Andriamanitra amin'ny fotoana io mitady valiny avy amin'ny olona. Tady mpaminany izy satria efa mivaralila ny tao amin'ny tempoly iely sy ny taranany. Dia zao ozy izy ihany raha omeno zazalahy dia omeko mpaminany ianao. Dia ny zavatra nisy vita tokoa iny tonga Samuela dia natery ny tany amin'ny Ely ho taizana satria zay ny voadiny teo anatrehan'Andriamanitra hoe anompo an'Andriamanitra izay taranaka omen'Andriamanitra azy. Ny dikan'izay ny hainy voady Andriamanitra. Tantara voalohany toko hoe 9:10 tsabeza koa tena anao voady tamin'Andriamanitra fa tsy nitany sainao le contrepartie le hoe zao nataoko anao raha ohatra ka zao nataonao fa Andriamanitra dia mpamaly vavaka sy mpiaino ny voadintsika ary mpamaly zany faingana ihany koa. Fahatelo Andriamanitra mamaly ny fanatitra ataonao sy ny fiantrana ataonao. Zany no mahatonga antsika manome lanja ny fanatitra zay ataontsika. Ny fanatitra zay ataontsika dia omentsika lanja amin'ny toe-po sy fahatsara-piombonana amin'Andriamanitra satria ara-panahy ny fanatitra ataonao. Matoa Jesosy ny teny hoe raha anao fanatitra ianao dia aza teriterina eny amin'ny alitara raha tsy vita fihavanana amin'ny rahalahinao ianao ka io no mahatsiaro fa manana alahelo amin'ny rahalahinao. Dikan'izay ara-panahy ny fanatitra. Dia eno ny zavatra mitrangy Kornelio nga tsy fantatrareo fa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ozy izy ny fiantranao sy ny fanatitrao. Midika zany fa ny zavatra nataon'i Kornelio dia nataonao an'Andriamanitra tamin'ny folo manontolo toy ny anitra kasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra ny fanatitra izay nataony. Dikan'izay ny fiantrana nataony dia tahaka ny alitarana orony teo anatrehan'Andriamanitra natonga an'Andriamanitra naniraka anjely hamantatra ny adresiny amonjy azy menakavy mba nitaizany tao an-trano. Noho izany mamaly ny fanatitra izay ataonao ihany koa Andriamanitra. Dia jereo Jesosy mamarika toko 12 ny 9:7 ka hatramin'ny 9 ny faha 4:7 Luka Marka azafady Marka toko 12 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7 ary raha nipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy ary maro ny mpanan-karenina nandatsaka be tao. Fa misy mpitondra malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely 2 kevitry ny vary 20 avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany anatinazy ka no taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra zay nandatsaka teo satria atao fandatsahan-drakitra fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habe ny fananana ny nandatsahany tao fa izy kosa tamin'ny alahelo ny nandatsahany tao zay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Mety taitra ianao eto nahazo fankasitrana tamin'i Jesosy tsy mpandodimina fotsiny fa nanomeny rehetra atsangany an-tanan'izay mandeha. Dia jereo ny zavatra nisy aza mbola misy taitra aloha fa tsy hoe resaka vola ako. Tsy resaka vola fa nazava aminao fotsiny hoe Jesosy mihitsy tentiny nandinika amin'ny mpandatsa-drakitra. Dia treto hoe eto zany misy mandeha dia Jesosy sisiny etsy mipetraka da tomahery etsy dia jereny daholo ny olona mpandatsa-drakitra jereny. Ngamba misy mitsara atao manao hoe jereo ny fitiavany vola fa jereny hatramin'ny sosy alatsaka ao. Non, tsy zay ny jereny Jesosy fa jereo le nitarafiny eo anatin'le zavatra lazainy toe-po eo am-pandatsahana. Misy zany no mandatsaka maro ka ny an'Andriamanitra zany tsy quantité le izy fa qualité. Le rehetra nalatsaka nito zany hoe raha misy mpanan-karena koa zany ohatra ka nandatsaka ny rehetra nanana dia Jesosy hoe tena tamin'ny folo donc tsy any amin'ny quantité le zavatra latsaka izy fa ny qualité le toe-po teo ampanaovana le asa. Zany aza maninao tsy nitsinona ny fanatitra zay ataonao an'Andriamanitra fa miaino sy mamaly anao ao anatin'ireny Andriamanitra ara-panahy ny fanatitra zay ataonao. Fa efatra ny fihevitry ny fo, mamaly ny fihevitry ny fo.
Andriamanitra. Jesosy ny teny an'izany. Amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:12 amin'ny Jona 1:20. Ny valian'Andriamanitra izay tao am-pony Jesosy fa tsy voatery hono izy nanoka bava. Raha ny amiko fantatro fa efa niainao ianao izy izy. Fa ny amin'reto olon-dreto mahatonga amin'ny teny hoe misaotra anao fa efa niainao ianao. Mba hoeno reto olona manodidina reto ka pahery azy. Fa ny vavaka izay ataoko eto anatrehany. Tsy hoe eto vao hitaraina hoe mba hatsangano mo Lazarosy. Fa rehefa tsara le communion dia zao ny fotoana rehetra isokafa mivavako dia anandanja ao am-ponao satria ny fiombonako aminao ny zava-dehibe fa tsy Lazarosy avoaka ao am-pasana koa. Tsy marety eka ao anaty. Zany hoe raha dika afaka mivoaka amin'ny fasana Lazara fa tsy mila lobavy Jesosy. Ny tao am-pony Jesosy zany sy ny fihevitry ny fony no ny valian'Andriamanitra vavaka ampo fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra reny sofiny ao anaty communion. Bokin'ny Isaia, Alleluia. Bokin'ny Isaia 5:20. Inona kay ny zavatra mitranga ao? Ny 4:20 zao ny voasoratra ao. Raha tsy mbola miantso azy izy dia mamaly ary raha mbola miteny izy dia hiaino Zany hoe Andriamanitra zany tena liny eo fiainan'ny olona, tena tsara fiombonana aminy. Zany no mahatonga anay tsy mampirisika anao anao ninina akoatry ny manatsara ny toeponao ifandraisanao amin'Andriamanitra. Rehefa tian'Andriamanitra ianao ka tsara ny qualité na ny kalitaon'ny communion anao ara-pifandraisana amin'Andriamanitra dia zao mbola tsy misokatra amin'ny vavanao dia mifankahita-po aminy ianao. Vao misokatra indray ilay izy dia vao mahay miaino ny izy tsy marety ka ho azy. Hozy Jesosy nivaliny ho atsy eo amin'izay fivavako fa ny atao-poko hitanao ary ny ao an-tsaiko mialohan'ny isokafa amin'ny vavako. Tandremo sao tsy mifanaraka amin'ny ao am-bavanao ny ao am-ponao. Mbola problema ho amin'ny mpivavaka ihany koa zany. Misy ny atao hoe mpivavaka tsy resy lahatra kory izy fa efa manana ny zavatra eritreretiny sainy fa tia ny valide an'izay ao am-pony fotsiny Andriamanitra dia mba mody mipetsopetso hoe matoky anao any nefa Andriamanitra mahita hoe tsy matoky an'Andriamanitra kory ny fony fa matoky an'le profesera mahay sy le dokotera mahay sy le tanan'olona fata tadatoany any ny atokisany fa tsy Jesosy akory. Atsangany an-tanan'izay mandeha. Ny atao hoe matoky an'Andriamanitra vao misokatra amin'ny vavanao ka mametraka amin'Andriamanitra dia mitsahatra ny ao anatinao eo am-piandrasana an'Andriamanitra. Halleluja. Tsy izay teneninao fa le inonao ao anaty maminona eo am-ponao mampirisika ny vavanao isokatra mijery ny sainao sy ny fonao Andriamanitra. Zany voalaza ao bola toko faraky amin'ny telopolo ny 9:9. Amaliny ao am-ponao sy ny sainao any Andriamanitra ary hitako fa ny toe-tsainao sy ny fonao dia ho amboarinao manomboka androany ary ekenao ho volavolainy fanahy masina anana fifandraisana sy fiombonana tsara amin'Andriamanitra. Tsy marety ka ao amin'ny tompo. Dia aza diny koa fa Andriamanitra koa mamaly ny intention anao sarobidy amin'Andriamanitra hatramin'ny ina moa ny intention hatramin'ny finiavana ao anatinao. Davida zao ohatra ao amin'ny tantara voalohany toko 7:10 ka hatramin'ny 14 dia jerentsika any an-trano fa tsy ovakiko ny 15 ka hatramin'ny 21. Nananeta ety izy anao ny tempoly dia ozy izy hoe te hanao trano an'Andriamanitra tena zao zany ny atao anatin'ny folo dia ndesaka tamin'ny izy zao ny ataony Natana. Tsy anao izy ny anao anazy fa ataovy arak'izay am-ponao ihany le tena totry Davida ihany zay tokony anaovana teo am-pelantanany anatanterana ny fananganana ny tempoly na Solomona zanany aza anao kasitrahan'Andriamanitra. Miaino ny etaeta-po tsara ao anatin'ny fonony marina Andriamanitra. Zao ataovy fanandrify sy mahitsy tsara fotsiny hitan'Andriamanitra ny fandresen-dahatra ao am-ponao ara-piombonana aminy ny amin'ny zavatra teneninao sy saininao dia ho hitanao fa hevitra ambony rihana tena feno voninahitra ho anao ny felohavan'ny Pentekosta. Ary tohizo le izy fa tsy hoe zao ny amin'ny Pentekosta efa nilatsaka fa aza manaiky fa raha mbola sendra tsy tanteraka aza le fotoana tena tokony nandraisanao tamin'Andriamanitra le fahafenona avy amin'ny fanahiny iny dia atsarao bebe kokoa isan'andro ny fiainam-bavaka ao. Raha isan'andro ianao mavita mivavaka adiny iray mba ampitomboy adiny roa, raha mavita adiny roa dia ampitomboy adiny telo,
fa ho hitanao fa hitafi ianao ary ampitomboanao ohatra amin'ny ariva indray ny andro ohatra mbola tsy ampy ny fotoana fotry ny teo eo anatreny ianao. Zao tsika hiditra indray hoe inona ny profil na izy ireo olona valian'Andriamanitra sy enoiny. Iza ny olona ohatratrotry iza ny olona enon'Andriamanitra. Atsangany tanan'izay ty andray. Teo tsika andresaka hoe inona ny enon'Andriamanitra? Vavaka, voady, dia inona daholo izy teo? Fanatitra, fihevitry ny fo, finiavana. Fa zao ndray tsika iresaka olona fa tsy le zavatra enon'Andriamanitra toy ny teo aloha. Olona enony. Reto misy olona enony vitsivitsy. Jeremia 5:1 Jeremia 5:1 inona ny teneniny ao? Aroa Jehova tamiko, na dia Mose sy Samuel aza no mitsangana eto anatrehako, dia tsy akasitraka ty fireneny ty ny fanahaka, roay tsy eo anatrehako izy, eny aoka hiala izy. Mba fantatra hoe tian'Andriamanitra tenenina amin'izany, na dia anona sy anona aza ny dikan'izay, misy karazan'olona zany enony kokoa noho ny sasany. Na ianona sy anona azy itsory eto anatrehako efa mifendro izy zany, aza atao eo rehefa reo tsy maintsy enoko. Vao mivavaka zany reo olon'ireo dia miaino Andriamanitra ohatran'i Jesosy koa. Voalohany izy ka fa mivavaka koa izy Jesosy moa efa Andriamanitra. Fa rehefa tonga nofo zany izy dia naseho olona. Fa naseho ny tompo zany le prinsipa mba hanahafanao anazy hoe Jesosy vao mialohany andeha hivavaka tonga dia sur izy hoe ianao miaino mandrakariva. Wow. Fa izy re olona fa maninona ireo no miavaka. Raha tianao ny enon'Andriamanitra dia manana fiainam-pahamasinana lavitry ny faharatsiana. Aza aingana miaina amin'ny fiainam-pahalotona. Zany no mahatonga antsika taraiky be vao enon'Andriamanitra satria tena ataoko mety hvkl tsy mety nytiako tenena tsy mety ny toe-ponao. Jona 5:7 inona ny voasoratra ao re olona? Jona 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miaino mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Ao tsika Salamo 190 ny 7:70. Salamo 190 ny 7:70. Inona ny voasoratra ao? Amin'ny anaran'i Jesosy. Izy nantsoy ny vavako ary ny fanandratana azy no teny ambany lelako. Avy miaino ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra, haolazay koa izay nataony ho an'ny fanahiko, izay matahotra an'Andriamanitra. Mila miala amin'ny fahotana, mila feno fahatahorana an'Andriamanitra, miala amin'ny toe-po-paharatsiana, miala amin'ny fielonana, miala amin'ny fankahalana, mila fo madio sy mety Andriamanitra mba hanandra-bavaka eo anatreny. Ataovy amin'ilay tena mety amin'Andriamanitra ny ao anatinao mba hisy andrenesany ianao. Ny boky Isaia 5:2 dia mazava be ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao. Inona ny lazainy ao amin'ny Isaia 5:2 ny 1 ka hatramin'ny 2 zao ny lazainy. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fifamavontsy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mare. Fa ny eloko reo efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiavina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Miaino ahozy Andriamanitra fa reo ny problemako amin'ny olona. Karaha misy fotoana ianao mety etra hoe vavaka lava tsy manana assurance antsony hoe iananao Andriamanitra misy fotoana mbola tsy vitanao fibebahanao. Mbola renao hoe misy zavatra ifikiry anao tsy tena nielanao ao fa tsy foinao le izy. Nefa endrasan'Andriamanitra anao mba hahafan'Andriamanitra miaino anao. Miaina ny fisasaranao arivo sosina fa mitombo ny famalian'Andriamanitra anao zato sosina amanetsiny. Raha ohatra ka manaiky fotsiny ianao hikarakara ny communionao amin'Andriamanitra, anamoran'Andriamanitra ny fiainona sy famalinanao. Samuela 2:2 ny 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Mila miainao anaty fahadiovana mahitsy tahaka ny Samuela kelitsika. Zay no antony nahatonga an'Andriamanitra nahita azy na dia zaza azy izy. Samuela 2:2 ny 5:20. Raha misy olona manota amin'ny olona dia ny mpitsara no hitsara azy, fa raha misy manota amin'ny Jehovah kosa iza no hifonao azy, nefa tsy miaino ny teny rainy izy ireo satria tsy sitraky Jehovah ny hahafaty azy. Dia 5:20 ary Samuela zaza nitombo sady tiany Jehovah sy ny olona koa izy. Ny antony satria Samuela teo an-tongotry ny tombo foana izy. Faharoa, ny olona
enon'Andriamanitra dia izay olona manana vie intime amin'Andriamanitra, fiainana feno fifanakekezana amin'Andriamanitra. Akaiky sy miombona amin'iraina. Jaona 10:7. Eno ny tenin'i Jesosy. Jaona 10:7. Inona ny tenin'Andriamanitra ao? Zao ny voasoratra. Za sy ndray dia iray ihany. Mila miaina sika ny firaisana sy fiombonana tsara sy tanteraka amin'Andriamanitra. Amin'ny Exodus 3:30 Mosesy nanana fiainana feno fifandraisana amin'Andriamanitra. Mamaly sy miaino an'i Mosesy Andriamanitra tahaka ny olona miresaka misakaizany. Ary Jehovah ny teny fanatrika Mosesy tahaka ny olona miresaka misakaizany. Ary niverina ankeo mitoby izy ary ny mpanompony dia Josoa zatovy zanaky Nona tsy niala teo amin'ilay. Ka ny hoe fiombonana na intimité amin'Andriamanitra dia hita amin'ny fiteny sy fifampiresahana ary fifanajana sy firaisapo aminy. Jereo ny Jaona 1:20 amin'ny Jaona 1:20 ny jarentsika kely fa misy tantara dia marana amin'izay ahako. Jaona 1:20 ny 9:20 dia dinganitsika amin'ny 9:30. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatry fa na dia ankehitriny zao aza na inona angatanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao zany. Marta io a. Dia hoy Jesosy taminy hitsangana ny anadahnao. Fa hozy Marta taminy fantatry ny fitsangana izy amin'ny fitsanganany tena maty amin'ny andro farany etsetsetsetsetsetra. 9:20. Dia hoy Jesosy taminy, zao ny fananganana sy maty, ny fananganana ny maty sy fiainana. Zay minoana dia maty azy dia molo velona indray Marty. Ary zetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Eny tompoko mino fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra tonga nofo amin'izao tontolo zao. Be resaka be zany Marta. Fa jereo nitovy mihitsiny ny réaction an'i Marta et Marie. Jereo ny 9:30. Eto mamtinako azy. Ary Marie rehefa tonga teo amin'ny toeran'i Jesosy ka nahita azy, tonga ndray Marie zany fefa lasy Marta. Dia nikoka teo amin'ny tongony ka nanao tamin'ny Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Même phrase, tena phrase, teny mitovy. Nataon'ny Marta sy Marie tena mitovy. Kapoka ray ohatrany hoe Marta ihany Marie raha mivavaka nasandrany. Ary Jesosy no nahita azy nitomany, nahitany Marie nitomany sy ny Jiosy niaraka tamin'ny tomany koa, dia votony fanany ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza ny nandeveranareo azy? Misy zavatra tsy haiko namaky an'io dia taitra be mihitsy ny fanahiko. Taitra be ny fanahiko. Inona ny nataitra ny fanahiko? Reto ny nataitra ny fanahiko. Arao tsara. Avy any Marta. Raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Fa zao raha misy angatany ndresaka izy dia miseho mahay baiboly be mihitsy sady nianatra école théologique. Jesosy ny teny hitsangana ny anadahnao, fantatry an'izy fitsangana fitsanganany tena maty. Le tenenao tamin'ny herinandro sy fampianaranao tro reny ao anaty mémoire-ko tao dia variny ianao ka mieritreritra hoe tsy raiko nareo sy Marta Marie le miresaka ianao le mitoroteny reny zany hoe nasahirana sy Marie mikarakara aza mikapita ihany Marta. Fa zao lasa ohatran'ny mbola taraiky Andriamanitra, ohatran'ny mamerina mampianatra sy ny sisa. Fa vao Marie no ny teny le zavatra ny tenen'ny Marta, tonga dia en action tout de suite. Jesosy tonga dia mihetsika nanao zavatra. Aiza nandeviranareo azy? Fa inona ny mahasamihafa ny Marta sy Marie? Lioka 10:9 ka hatramin'ny 10:20. Marta rehefa tonga Jesosy variana loatra manompo ao anaty service, fa tsy mba mandiny tena ao anaty communion. Problème antsika mpanompon'Andriamanitra mahatonga antsika misasatra loatra fa mahita ny fanatrehany dia satria manome loatra tsika tombo no amin'ny fanompona sy ny ministera ho ambony sy mihoatra lavitra no fandiny tena natsarana communion eo am-pototry ny tongony. Maria eo an-tongotry ny tompo miankohaka isak'izay tongo Jesosy. Tsy avela Maria sy rivotra mihitsy fa zay latsaka avela raha nivy azy ho an'ny Maria. Zay teny rehetrarehetra eo an-tongotry Maria. Marta variana miazo fiainany zao zavatra nitranga. Rehefa tonga amin'ny fotoana mangina ny Lazarosy, maty ny anadahan'ny zareo, dia mando mitovy ny an'ny Maria sy Marta. Fa ny an'ny Maria, ny an'ny Marta fampianarana no azony, ny an'ny Maria
vavolombelona no azo. Jereo fa ny olona tian' Jesosy dia malahelo izy raha malahelo Maria. Satria ny Maria tsy izay avoky an' Jesosy hita maso. Fa namaly an'izay etaetan' Jesosy sy ny antony natongavany atahiry ny famonjena eo an-tongotry Jesosy ny amin'ny fahamarinany teny sy ny communion na fiombonana aminy. Ny fiainam-piombonana amin'Andriamanitra dia mahatamana fanatrehana. Ary ny olona tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy valian'Andriamanitra. Satria mifankahita-po amin'Andriamanitra. Martha tia manompo. Maria tia miombona. Aoka ho intimité aloha vos service. Aoka ho intimité aloha, fiombonana aloha, vao fanompoana. Jereo ny famaliana zany, tena samihafa fa vakio tsara io teny io. Mitombo ny valiny satria miasa saina aminao Andriamanitra. Aingana ny antsika Andriamanitra satria tsy tiany maro ty tomany ela be. Inona no manahirana anao? Aza mitomany amin'izay zavatra manahirana anao. Fa ny zavatra manahirana anao ovany ary izy mihitsy ny azakazaka anatanteraka an'izany rehefa tanteraka ny fiombonanao aminy. Zareo fa teo amin'ny Maria Jesosy voalatsaka ny ranomasina torakovitra satria navesatra taminy nahita ny fony Maria le tia azy. Jereo fa nijeren'Andriamanitra, jereo tsara fa nijeren'Andriamanitra teto hoe aiza ny olan'ny Maria, tonga dia niteny izy hoe jereo tsara Jona 2:4 tonga dia niteny aiza moa nandevenareo azy, tonga dia any amin'ny aiza ny fasana. Tonga dia ohatrany hoe tsy tompony tena zany Jesosy vao nahita Maria hoe aiza moa nandevenanao azy, nefa ta Marta teo mbola resaka lava be. Eto misy olona tian'Andriamanitra. Ary androany arivo aza tany saina kory le olana rehefa tsara le communion fa manomboka mitomany eo malahelo dada tonga dia miazakazaka ary mienzy sy mamaly anao satria fantany fenao tsy le karazan'olona mihevitra anao reny, fenao le karazan'olona mihevitra ny hafa foana. Tsy mahareteka aman'Andriamanitra. Dia jerinareo hoe inona nataony Jesosy teto? Jesosy indray teto ny nanontany amin'ny Maria aiza ny olana. Lazarosy atsangana ny problème. Aiza ny olana, aiza ny problème. Dia jerenareo ny zavatra mitranga. Tsy Jesosy tonga ova olona fa Jesosy mitady problème anao. Le problème anao mitadiavina. Aiza le olana? Aiza nandevenanao azy? Inona le izy? Ohatran'Andriamanitra hitako eto Jesosy. Eto zao misy olona tian'Andriamanitra, ohatra anankiray dia mijery an'izay olona izay Andriamanitra dia manontany hoe inona ny olanao e? Tonga mahazy. Ary andreo ny arivo mivaly izy amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny zavatra mampangozozozo ny fiadananao? Iaso zao Andriamanitra ary Maria. Raha namany ny Maria izy satria tsara communion amin'ny Maria, amany anao koa izy satria miasa saina amin'ny communion aminy ianao. Jerevany Jesosy akaiky io olana io. Hojereny io aretiny io ady io. Enoy, raha dispelle kely fotsiny vavan'i Jesosy hoe mivoa fotsiny. Tonga dia mivoaka tamin'ny androtry ny daholo ny kristianina maty rehetra. Ny olona rehetrarehetra maty taon'ny tompo tonga dia mivoaka tamin'iny. Fa tsy maintsy mipresizeny hoe Lazara, mba ho Lazara rery aloha ny hivoaka. Fa raha tsy zany nivoaka daholo mpino maty nanaraka azy. Fa soa ihany fa Lazarosy ny voateniny dia voantsony dia nivoaka. Mety skandale be raha diso tsipelina teo ny tompo malala. Zao nefa nytiako lazaina jereo fa jereo tsara fa ny olan'ny Maria teto tsy le reny maty na le rainy maty hoe tena mitomany efa malahelo ny dady efa lasa. Non. Tsy le maty tany aloha fa teto Lazarosy ny nampitomany azy dia Lazarosy ny namanginy azy. Donc Andriamanitra tsy mijery hoe inona ny problème hosokirina hatrany amin'ilay dadabe nareo sy le zavatra nitranga tany aloha mbola tiany hovahany reny. Tsy izay le izy fa le materenao ara-potoana ao anatin'ny fahatsaran'le communion ny hovahan'Andriamanitra. Ka androany
na maty farana aza very re olona mbola nantsony de mivoaka ampafiriny amin'ny zavatra goavana zay vitany zay zavatra oentinao eto anatreny mba miangavy ianao aza mbola manary-doky fa velona Jesosy, velona va Jesosy. Eritrereto fampionona ny Maria fotsiny vao nitomany Maria, samy nitomany ny Maria na Marty fa Maria tsy tantiny Jesosy nahita azy nitomany ary nahita azy nitomany io mihitsiny dia teto ny nahitako kay le ranomasiny Jesosy nitomany nahita ny tao am-pony Maria fa tsy hoe nalailo Lazarosy izy satria rehefa avy eo io atsangany. Andriamanitra tsy mitomany amin'izay problema hoe tomonatra eny mafy be dia zay mampikoretaka anao fa ianao ny fatoany mampalahelo azy satria fatany fa tsy zakanao ilay izy dia miasa amin'ny fomba sy takatry ny saina izy satria tia azy ianao ka ny zavatra rehetra ataonao ao anaty communion mampiasa sainan'Andriamanitra anontany olo anao ary amany zany etra amin'ny farany. Mareteka ao n'Andriamanitra. Halleluja. Inona ny problema anao? Hitako zao Jesosy mijery sy mahita anao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misy vaholana ho anao zao androany. Zareo fa rehefa mivoaka Lazarosy dia mijoro izy fa mbola nisy fehipaty. Tamin'ny fomba magaga mibata ny tenin'Andriamanitra azo tonga teo amin'ny varavara-pasana. Ary ny herin'ny tenin'Andriamanitra ke mavita mamoaka olona ao anaty ady sarotra mbola voagetsy. Zany mahatonga antsika tsy mifalina mamaritra ny fisehon'Andriamanitra mivokatra. Satria mety voafatotra anao fa natsangana eo mbaravara-pasana ohatran'ny Lazarosy fotsiny fa misy hafa mitondra mibavaka anao vovovavy fatoranao. Zany mahatonga antsika tsy hoe Jesosy rery dia vita Jesosy rery. Non. Jesosy rery ny namoaka ny Lazarosy eo mbaravara-pasana fa nila fiaraha-miasa Marta sy mpanompon'Andriamanitra maro namany fatorana. Noho izany tsy mahavita teny irery zany ny mpanompon'Andriamanitra fa zany mahatonga n'Andriamanitra manaitra antsika iombona ao anaty union avinavina sy orgueil ny akoatran'izay. Marina fa Jesosy rery fa navoaka Lazarosy fosy Jesosy vao ka raha tsisy namazana izy velona fa kofina maty sa tsy maty rehefa avy eo maty ihany sepotra koa ka misy ampahavelomana ameren'Andriamanitra aina fa misy fahavelomana ao anaty union. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra ao anaty fiombonam-bavaka, firaisan-tsaina, fifankatiavana, fifampizaram-pahasoavana, fifampitondrana mambavaka. Zany ny andrasan'ny Tompo amintsika ry zanak'Andriamanitra isany. Ataony hoe mbola ho amafisy kokoa atao anaty soratra masina zay endrika. Nisy fotoana hitsodrano Jakoba, hitsodrano Isaka ary hitsodrano an Jakoba izy. Genesis 7:24 any mba jereo kely zao ny zavatra nitranga tao. Ary ianao viany-pia arak'ilay tiako ka hoenty aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahiko rano anao dia tsy mbola maty aho. Servisy io endriky ny fanompona. Fanompona misarika ny fankasitrahany, misokatra ny fony ao anaty fanompona. Vonina izy ianao takalo-pahatsarana ao anaty fanompona. Fa rehefa hitsodrano amin'izay izy tsy omeno ilay tsodrano raha tsy 520 inona ny tenenina. Ary kosa Isaka ary sy ataony laoko ary zato azany zanako hinanako mba hitsofa ny fanahiko rano anao dia narosony teo ny lohany ka dia ninana izy ary tondrany divay izy dia nisotro. Dia jereo ny 520 ary hoy Isaka mba manatona kely ka manoroa anaka. Jerenareo amin'izay dia nanantony izy ka nanoroka azy ary Isaka nandre ny fofony fitafiny dia nitsodrano azy ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony izay nitahiny Jehova. Hitanareo rehefa tena motsitra Andriamanitra intimité ny tadiavany, tsy ianao miasa be ho azy fa ianao manakay azy. Tsy maharedeka ho an'Andriamanitra, tsy maharedeka ho an'Andriamanitra. Atsanganatra zao tanan'izay mandeha dia teneno Andriamanitra ny fiombonako aminao aloha. Averenao mampona tsara ny fiombonako aminao aloha. Tsy maintsy tiako ianao, manaja anao, miaina ny fiainam-pahamasinana, mandeha amin'ny fahamarinana, tia an'Andriamanitra. Zany ny andrasanao amiko. Ataovatra ny tanan'izay mandeha teneno zany ny andrasan'ny raiko amiko. Raha resy lahatra ianao dia mitiafa mafy be ho azy.
teto ny nahitako fa zay tsy vita amin'ny fanompona dia omeny fiombonana sy ny intimité. Ny tena amitsorany ny ao am-pono anao dia tsy servisy na fanompona fa intimité na fiombonana sy fifandraisana akaiky aminy. Rehefa miombona sy tsara firaisana amin'Andriamanitra isika dia sokatra amin'ny vavany hamotsitra ireo tsara rehetra izay tokony ho antsika ho voninahitra ny anarany. Matio 5:27. Matio 5:27. Voakitsika rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Tena point farany indrindra raha tianao no valian'Andriamanitra sy isan'ny kritera hoe olona inon'Andriamanitra dia olona vavaka sady manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Olona maninona hoe mivavaka sy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Teto Jesosy nangataka raha azo atao esory amiko ity kapoaka ity, zany hoe zay ny sitrapoko, zay no entiko mambavaka. Fa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy. Ao amin'ny Jona 1:20 Jesosy ny teny hoe mihaino azy mandrakariva hono ny rainy. Dia azonao ve ohatrany hoe risika kely ihany io teny io ao amin'ny Matthieu 26:39. Ohatrany hoe tsy marina zany le Jona 1:20 hoe mihaino azy mandrakariva ny ray. Fa raha miteny Jesosy hoe mamaly azy foana ny ray dia zay rehetra vavaka nasambana zany tokony oke 100%, zany hoe tsy tokony eken'Andriamanitra koa zany io kapoaka io androso satria mihaino an Jesosy ny ray. Fa teto rehefa nisy vavaka tsy nivaliana dia fantatr' Jesosy fa mila mampanaiky izy le maha-Andriamanitra fanahy azy amonjy mihoatra no le olona mahatsara fangiry firena azy ho atolotra. Diky fa misy zavatra tsy maintsy afoinao. Mety misy zavatra io mety mahataraiky olona be dia be. Mety misy fiainana na relation tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy foinao nefa tsy sitrapon'Andriamanitra. Mangiry firy ianao nisaraka amin'ilay olona ao amin'ilay birao faharoa. Na mampifangaro zavatra hafa amin'izay zavatra nekenao teo anatrehan'Andriamanitra. Atsakany an-tanan'izay miaina. Fa teto Jesosy nanana ny sitrapony izy, fa tafangiry firy le famonjena, fa nanapa-kevitra izy. Oka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Satria izy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy tokony hisafidy zavatra hafa akoatra izay tian'Andriamanitra ho ataonao. Zany ny olona henon'Andriamanitra à 100%. Somary etieka ao an'Andriamanitra. Teto ny nahitako fa tena mihaino azy mandrakariva ny rainy. Satria ny sitrapony rainy naseho ny zanany. Ary na Jesosy aza tsy nivalian'Andriamanitra rehefa tsy tao amin'ny sitrapony. Nefa mandrakariva henoiny. Ny olona valian'Andriamanitra mandrakariva dia izay mivavaka mandrakariva araka ny sitrapony. Mahita olona eto atsangan'Andriamanitra olona ho henoin'Andriamanitra. Mila fantatra ao araka izany fa misy ifandraisany aminao ny amalian'Andriamanitra anao. Bienvenue, tonga soa ianao ao amin'ny efitra ambony rehana. Ary enoko fa izany fampianarana izany. Tereny kely ilay fanetrano nataoko miadakadana hatramin'ny farany, nandany fotoana kely sika mba azahoanao tsara izay zavatra zaraina satria betsaka aminareo no miteny hoe indray mandeha be loatra ilay izy dia tsy araka papa. Dia teny nataoko farany milamina be ohatran'ny 4 lalany disika miakatra amin'ny mozole misy mba azahoanao tsara hoe zay le tian'Andriamanitra ho tenenina. Raha resy lahatra ianao mialohan'ny vavaka rehefa avy eo aza misy miala fa nao fanahitritsika eo an'Andriamanitra. Isotran'Andriamanitra tsika ny fotoana andrano amin'ny filazana samy mitiatanana mafy be ao amin'ny tompo mahazo otrena fa rehefa avy eo aza misy miatsika mamboly hiary vavaka isika. Alléluia. Alléluia. Fa miara-patsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka ny fanahitritsika araka ny nampatsahivon'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia qualité no tadiavin'Andriamanitra fa tsy quantité. Qualité ny fonao ny toe-ponao manatanteraka ny fanatitra dia
tanterao ampitiavana sy ampifaliana izany. Tahaka izao indray ny fandaminana, fandaharana eto amin'ny asa fanompoana. Raha-pitso eto indray ny fotoanantsika manomboka amin'ny fitora fandraisana. Patsahivina ihany koa fa raha-pitsontsika ho an'ny anniversaire volana Mai, dia raha-pitso nanatanterahana ny fiarabana izay manana anniversaire rehetra volana Mai. Raha-pitso ihany koa no ahafahantsika miaraba ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fahatongavan'ny andron'ny Pentecosta, dia miomana ao anatin'izany tsika indrindrandrindra miomana amam-bavaka. Ankoatran'izay fotoanantsika tsisy miova, ny latsinainy, talata, larobia araka ny nambara teo dia tena mahatsara ny fiombonana ny fanatrehan'Andriamanitra. Présence amin'Andriamanitra dia mirenforcer ny intimité antsika amin'Andriamanitra. Izay mahatonga anay tsy mitsahatra manentana antsika foana hoe misy sekoly ireny fotoana ireny opportunité ananantsika, anamboarantsika ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Dia rehefa toe-ponao mamonjy an'ireny fotoana ireny dia jereva ange fa miaino anao Andriamanitra, sensible ny sofin'Andriamanitra. Rehefa tia mipetraka eo akaikiny anao tahaka ny nataony Maria, dia jerevo tsara rehefa latsinainy maraina zao afaka mamonjy ianao, raha talata koa ianao afaka mamonjy sy alarobia, dia araharoty reny satria te hiaino anao Andriamanitra. Latsinainy manokana dia sekoly mpamahana olana amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany etsy amin'ny super Analakely. Talata manokana sekoly mpanasitranana, ary ny alarobia sekoly nitokantrano sy fanambiana toetra. Ireo fotoan'ireo dia amin'ny super daholo en deuxième étage manomboka amin'ny fitohora. Ireo fotoan'ireo dia ahafahantsika manararoatra, manamboatra ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Azadiny koa ankoatran'ny fisian'ny amin'ny tapajotra-tserasera ny hvkl-mission izay mandeha mivantana ny fotoanantsika eto, sady afaka jerenao ihany koa izay efa toriteny re, raha ohatra ka te hiverina hijeran'ilay 4 heures lalany disika ianao dia any amin'ireny koa afaka hijerevanao azy, satria ireny afaka ataonao miadana tsara ilay izy. Alleluia. Dia ankoatran'izay misy mifandaharana Cool TV, Amitié TV, dia misy ny eo amin'ny Star Times vaovao, ndao-tsika te akamafy aloha voninahitry ny tompo. Misy fandaharana vaovao amin'ny Star Times ao amin'ny fréquence plus canal 112, ho an'izay ny Star Times anisany mora indrindra. Raha afaka manjifa an'izany ianao, tsy hoe manao piba Star Times fa mba hahafahanao mijery an'ilay toriten'ny pasteur amin'ny 10 maraina, amin'ny 10 sasany maraina, dia canal 112 misy azy, dia mihaino fampaherezanao ihany koa tsika saorana ny tompo. Ndao tsika hitsangana ary anolotra izao fanatitra izao man'Andriamanitra. Ainjiro aty aloha anaran'ny tananao. Ray ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay fa mbola fitiavanao mbola mampijoro anay tahaka izao. Mbola ny fananana iteny ilay teny fiainana, mbola ahafahanay ihany koa manantona ny fanatrehanao. Androany manokana tompo ozy izy anao hoe aza tonga foana amin'ny fanatrehako tsy mitondra fanatitra. Ny fonay, ilay fonay ilay tianao ahitana ny fonay mihitsy Andriamanitra no menay ianao voalohany, dia manatanteraka an'izany zay. Raha isy hoanitra kasitrahany izany tompo, mbo voninahitry ny anaranao, tsaroviny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia, amen. Andao tsika te akamafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia, amen. Asio tia tanina mafy an'Andriamanitra. Eto Jesosy miaraka amintsika, na tsy tany masontsika azy izy, fa le mifankahita-po amin'Andriamanitra tena tsara lavitra. Mifankahita-po amin'Andriamanitra. Mandramo any andro any ariva, sokafo ny fonao dia miresa aminy. Sokafo ny fonao dia miresa aminy. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tompo Jesosy ho tonga eto tonga eto miaraka amin'ny foko tena fo mangitahitanao. Mino amin'ity takarivo ity Jesosy fa ianao le fandresena ambony indrindra ho ny amin'ny fiainako. Hoeto amin'ity takarivo ity tena iombona tanteraka aminao. Hitako ny lalatsara ka izorako Jesosy, azoko ny famonjena ka ho tanako. Za miteny zany
zay nolazainao Jesosy, satria zany ny fahamarinana. Tena nasehonao mihitsy hoe tena vavaka mitovy sy fitarainana mitovy ny teo ambavany Marta sy Maria. Fa tamin'ny Marta ianao mbola navita nresaka lavabe sady tsy tonga dia niasa. Fa vao tonga teo amin'ny Maria ianao tonga dia nitsangana hoe izy alefasana aloha zany a, mba moahana an'le mampalahelo anao, mba mahana an'le problema anao. Ka na ny impossible aza dia omenao an'izay tianao. Tena teto vaoatra ny lelan'ny olona, ny masony mpitazana tsy hitantsony zay ataony nanenjika sy ny teny ratsy tsy manakambara tsony. Satria zay mbola tsy hitany masina ny renesy ny sofiniza naniditra tao amponizan'izy, nefa ny manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Tsisy nanam-po mihitsy hoe Lazara efarana ny apasana no avoaka, satria tia n'Andriamanitra Maria. Halleluja! Zany ny filazantsaratsara indrindra, manahitra ny maro io mipity amin'ilay tia azy sady nanolotra ny ainy hamonjy azy. Ry fiangonanao, tianao Jesosy, aza vela ho fahaiza-manao no ifantoanao, fa ny ombona sifa matotra-po aminy mandra-piaviny mba hampahazo aina azy amin'ny antom-pisinao eto ambonin'ity tany ity. Ataovy tanteraka ao am-ponao ny firaisanao amin'ny rainao zay efa nanolotra ny ainy hamonjy anao, itianao, ary efa nitianao fo mbola mpanota azy ianao. Zany fitiavany lehibe zany no anamorany ny zavatra rehetra. Hitako Paoly no miteny hoe zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa nomeny ho faty natony ny hamonjy antsika, tsy homeny mamaim-poana miaraka amin'ny Kristy Jesosy zay niraintsika kova ny zavatra rehetra. Fa nandray isika variana amin'ny zavatra rehetra dia manadino ny famonjena, satria manota mahazo ny zavatra rehetra, fa tsy miaina amin'ny sitrapony tia azy mba tonga ny zavatra rehetra naraka antsika. Sokafo fonao androany, mitenena amin'Andriamanitra, tia tompo, vonona ny amaly ny antsonao, hiakatrao amin'ny efitra ambonindriako. Tsy zavatry ny tany no ampakizitina, tsy zavatra ny tany tsy azoko no mahatonga hitaraina sy indraindray anadino ny fanatrehanao. Tsy zavatry ny tany na programa ny tany ny amoizako ny fifandraisana aminao, fa rehefa renao ny fahafenono ny fiombonako, sento am-po dia mamaly ianao. Am-po dia mamaly ianao, fisainana dia mamaly ianao, satria rehefa tsara fiombonana aminao dia manandra-tanana fotsiny. Andriamanitra raiko, fantatro fa miainao mandrakariva ianao, misaotra ny amin'izay valin-drehetra omenao androany, na amin'ny fanasitranana, na amin'ny vahaolana, na amin'ny famonjena, amin'ny zavatra rehetra. Tao amin'ny efitra ambonindrihana tsisy ny provoke amin'ny fanamasina zany mba hahafany tsiray avy nandray azy, niara-ny ankohaka fotsiny mitondra amin'ny fony teo anatrehan'Andriamanitra, ary rehefa niara ny vavaka maharitra dia feno ny herin'Andriamanitra ny trano. Androany Tompo, aoko feno ny herinao ty toerany ty, aoko feno ny herinao ao am-pony tsirairay avy, dia aoko ny tsiray avy izay tonga eto anapahatsapana ny fisizan'ny miasa ao anatiny, anova azy olona araka ny sitraponao sy araka ny fonao. Asandatany amin'ny lanitra ny tanao dia tsokafo ny vavanao, ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra hivavaka. Avoa eo anatrehan'Andriamanitra ny entaitaponao androany, mba hahafahany mameno anao ny titakarivo ty, raiso ny fahafenony. Asa vela isy antony androany tonga ny fonao tsy anapahatsapana ny fanatrehany sy ny fisiny amin'ny fombany eto amin'ity toerany ity, fa miaraka amintsika eto afovoantsika Jesosy avy any Nazareta, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Fanamasonao androany, misotranao zay ny amin'ity fotoana takarivo ty, zay amenonao anay amin'ny fahasoavana. Ka ny tsiray avy zay tonga eto anapahatsapana andro ny hariva, ny fahafenony ny herinao, raha ndeha ody izy dia tsy ary fahasambarana, tafasaraka amin'ny ota ary marikoriko azy, na zay zavatra mbola nitiaviny teo aloha azy, kefa nampafantarinao azy fa tsy sitraponao, satria ambony lavitra sy mihoatra no ty nofo mandalo ty.
fivainianana eto an-tany mandaly ihany fa nyono aminao mandrakizay mitanjonay raha izy ny fahasoavan'Andriamanitra atonga ny fonao ifakahita amin'ny fahatsarany raha hivavaka ianao ka andohalika ny an-trano dia ianao ilay karazan'olona tsy manam-panahina fa feno fiadarana hiteny hoe raha iantsony ray koa dia iaino a izy. Alleloia. aoka tsisy hotamora mahazo anao zantsony, aoka tsisy fanapakevitra diso tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra mbola mety ambabo ny fonao ka milalina anao any amin'ny lalina tsy tokony aleanao. Ifikiro Jesosy, harao Jesosy, hazony Jesosy, miombona amin'ny Jesosy. Izy ny lalana sy fahamarinana fiainana, tsy misy makany amin'ny ray efa-tsy amin'ny alalany. Izy ilay niaka maty velona indray ary niakatra eo kavanana indray ary iverina pakatra antsika ao aminy. Aoka ny fonao adio, aoka ny ao anatinao ho tsisy petiny ao anatrehany mba hahafahany miasa sy mahazo aina amin'ny fisinao indray satria zanany ianao. Afaofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Misaotra Jesosy, makasitraka anao zay, makasitraka anao zay. Misaotra Jesosy. Halleluja. Tirainay mandrakizay ny anaranao, ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, mamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadarana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Rapitsika amin'ny fotoana aoriana ny fanaisana ny fanasan'ny Tompo dia hivavaka tsika eo amin'ny fahafenoan'ny fanamasina. Alleluia. Mino a raha pitso fa zay mbola tsy nahatsapa hoe nandray batisa amin'ny fanamasina dia afaka handray an'izany. Tsisy naprovoke antsika eto fa Andriamanitra ny anao an'izany amin'ny fahafenoana voninahitry ny anarany. Asio tia-tanina mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Veloma tompoko.